Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izy Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Mifalia ao amin'ny tompo isika rehetra amin'izao andro fankalazagna ny olo-masigny rehetra izao. Faravoravo ny anjely ary indray miredona mioby ny zanak'Andriamanitra. Ankafaliana atranatrany no iarabanantsika jiaby izay mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny ray aman-drenitsika eto amin'ity radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mampitambatra antsika ho iraika ato anatin'ny diocèse. Toloranay fiarabagna manokana antsika jiaby tratran'izao fety fankalazagna magnetriketriky ny olo-masigny rehetra izao amin'izao alahady voalohan'ny volana novambra taona 2024 izao. Koa andeo renesitsika ary ireo vakiteny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arahana toriteny sy fampianarana avy amin'ny ray aman-drenitsika Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky fanambarana nosoratan'ny Masinday Joana Apôstôly. Izao Joana dia nahita anjely iray hafa niakatra avy amin'ny fiposahan'ny masoandro, ny tanany fitombok'Andriamanitra velona ary ny antso mafy an'ireo anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisianay fitomboka eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamantsika. Ary reko nisan'izay voaisy fitomboka tamin'ny fokony Israely rehetra, ka 4,400 sy iray hetsy izy. Nanaraka izany dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina aho avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samy hafa fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, miakanjo fotsy sy mitana sampandrofia. Nianso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe: an'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny famonjena. Dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo antidahy ary ny zava-mananaina efatra ny anjely rehetra, ka ny ankoka teo anoloan'ny seza fiandrianana nitsaoka an'Andriamanitra nanao hoe: Amen. An'Andriamanitra mandrakizay ny dera amamboninahitra, ny fahendrena amampankasitrahana, ny haja amampahefana ary ny hery. Tam'izany ny iray tamin'ireo antidahy nanao tamiko hoe:
iza moa ireo miankanjo fotsy ary aviaiza no niaviany? De hoy ny navaliko azy, ianao no mahalala tompoko. Ary hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fampijalena lehibe nanasa sy nanadio ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Kristinu tumpuna Jesi Sautan sikizao senza tunza madavagati Sautena sikizao senza mamalo numenetika Desa mia satana lema yefana mutatika Yende Nesika yumbintu Umangarabara lanja Ewana jea tubu Fana slaza Kristinu tumpuna Jesi Kristina na Jessica nutulula na fayefana Yende Jessica yumbintubu Umambarabara lancha Ewana jea ntubu Umafayefana slaza Kristina tumpuna Jesi Umambarabara lancha Ewana jea tubu Umafayefana slaza Kristinu tumpuna Jesi Vakiteny masina faharoa taratasy voalohany masina Joany apôstôly. Ry ava-malala endre ity be ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny antsoanantsika hoe zanak'Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy nahalala antsika dia noho izy tsy mahalala azy. Ry ava-malala zanak'Andriamanitra isika ankehitriny nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika. Fa amin'ny andro ampisehoana izany dia fantatsika fa anaka azy isika satria hita azy araka ny tena toetrany.
izay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany mba ho madio taka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo isoragna ny Andriamanitra. Omatsika menakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina soratany masinda Matio. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zegny andra zegny, i Jesoa izy koa fa nahita vahoaka nagnaraka izy, dia nanonga tagnabony bongo tanety araiky. Izy koa fa nipetraka izy, dia navy nagnantogno izy ny mpianatra anazy. Ke vakivava Jesoa nampianatra reto nagnano hoe, sambatra zala ny mahantra-pagnahy fa nindro ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra. Sambatra manafo aby ny malemy fagnahy fa izy no handovany ity tany ity. Regninareo, sambatra izay mitomagny fa tsy maintsy tambatambezigny izy adoso aminazy alahelonazy. Sambatra koa izay silogno tigiaka mangetaheta fahamarinagna fa hovoky zegny izy. Sambatra ny olo mahinakinaka mamindra fo ny hafa fa tsy maintsy hamindragna fo koa izy. Regninareo, sambatra ny madio fo tsisy lonolony fa hitan'Andriamanitra izy. Sambatra ny olo tia fihavanagna fa ikahigna hoe zanak'Andriamanitra baka izy. Sambatra ny olo miaritry ny fagnenjehana no ny rariny no ny mariny fa nindro koa ny fanjakan'ny lanitra. Regninareo, sambatra nareo izy koa tivitivaigny enjehigny ary avandesagna aby aza amin'ny raha tsy rehetra no zaho. Raha volaniko aminareo, mifalia nareo, miravoravoa nareo, fa maventy ankitigny ny valisoa miambigna anareo andagnitry any. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina afa malala, omaly sika no namarana ny volan'ny rozery zay nibanjinatsika ny misterin'ny famonjenantsika dia ny misterin'ny fahatongavana nofo, misterin'ny famirapiratany fahazavana, misterin'ny fizaliana zay nibanjinatsika ny Jesoa nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika, ary ny misteri be voninahitra zay nibanjinatsika miaraka amin'ny Masiny Maria ny fiainako avy zay andrasasika. Nandritra zay volana Oktobra, volany rozery izay koa no nandalinatsika ny volana missiona ka namakafakasika ny maha EOV missionnaire antsika vita batemy ka iraina ho tabernakla velona araky ny afatra ny papa hoe inty aho ka irao. Volana Oktobra zay nidiratsika amin'ny taona pastoraly, taom-pikatroana vaovao ka novatsika départ vaovao anatin'ny Pentecote vaovao ho isika aorinany ty korotana virus ty zay azo lazaina araky ny naverimberina araky ny voalazany filohan'ny pirenena fa na dia sy resy tanteraka aza dia vitany famehana, vitany état d'urgence ka izay no isaorantsika an'Andriamanitra ary miaraka amin'ny Masiny Maria sika ny misaotra an'Andriamanitra noho izany fandresena azo lazaina na dia dingana anankiray fa dingana lehibe ary dia ao amin'ny volana Oktobra isika
volany rozery no nahitantsika an'izay marina mbola mikatona ny sesitanytsika mbola miatrika zavatra maro sika kanefa efa manomboka efa mangirana ny fivoana amin'ity ady sady dia miatrika an'ity korontana virus ity ary te tamin'izay indrindra no nandresasika ny afatra pastoraly andininy fahavalo hoy isika na de sy tesika no mamerina an'izay teny izay satria sy fahavalo sika fa tokana ny fahavalo sika dia ny rasy ka izay indrindra io afatra pastoraly fahoity io no tondrozotra sy torolalana ao ansika ka raha ny marina androany alahady dia tokony alahady fa 30 mandavataona no ankalazaisika kanefa no izy mifanandrify amin'ny 1er novambra zay fankalazana manetriketrika ny ireo avasika tafita amin'ny tena fiainana de ny fiainana ao amin'ny fiadanana ahitana ny asambarana miomboka asambarana ao amin'Andriamanitra na ireo hitasika amin'ny calendrier zany na ireo sy voasoratra nefa efa ao amin'ny fiadanana mandrakizay navitany paka izy ireo paka fandalovana niaraka tamin'i Jesosy nandresy ny fahafatesana nandresy ny rasy zay mampiditra atsika amin'ny volana novambra ka atserovantsika ary noho izay voalazasika zay ireo nelolalana ansika ireo razasika indrindra ireo efa ny an-danitra amin'ny tenana fiainana na ao koa ireo zay mbola mandalo amin'ny afandiovana ka angatasika vavaka ka ny famindrapon'Andriamanitra no isena azy ireo ny fahafatesana ho asika sanatria sy fihefaranana fahalevonana sy hoe levina mandrakizay ireo avasika zay nandalo ny fahafatesana ary nandresy zany na i Kristy aza dia nandalo ny fahafatesana ary nandresy zany araky ny finosika i Masiny Maria koa toy izany izy nampiakarina vatana sy fanahy any an-danitra zany hoe sy lo tao ampasana izy fa manambara izay hiafarahantsika raha teo ka izay no mahatonga antsika mandray an'ny Masiny Maria izy ho renin'Andriamanitra sy hoe mivavaka amin'ny Masiny Maria sika sanatria fa no izy renin'i Jesosy dia renin'Andriamanitra sy noho ny fahamendrehany zany fa noho ny fahamendren'i Jesosy zanany ka izy no nandray azy ary de izay ihany koa no miandry antsika rehetra no arian'Andriamanitra misy fetra isika olombelona Andriamanitra irery no tsy misy fetra fitiavan'Andriamanitra ka tiany isika ary hitovy endrika aminy izany no nahariany asika ka raha nandahatra an'izao tontolo izao sy nahary asika olombelon'Andriamanitra dia nahariany ho ao aminy no ariany ao aminy isika ka olona raika ao aminy ary dia izay ny tanjona ao asika ka fa indrisy isika olombelona no besiasia ka fantatra asika ny vokatry n'izay fahotana zay ny fahotana no nampisaraka asika amin'Andriamanitra ary fantatra asika ny vokatry izay fahotana zay raha mibanjina raha mandinika ny korontana virus sika izao volana novambra zao tokoa ary no aserovasika ilay Jerosalema any an-danitra Jerosalema ilay tanàna ny fiadanana ilay tanàna masina ary dia ilay Jerosalema vaovao any an-danitra no sarosika ka izay mampasiaro fa any no tanjona ansika ary any no ny ansonantsika raha miombona amin'Andriamanitra isika raha mivelona ny maha kristianina asika raha mivelona ny maha EOV asika sika zany hoe EOV missionnaire raha mpiarabelona amin'ny olona raha mivelona tokoa ny maha Kristy mpiarabelona amin'ny olona antsika ny vocation sika zany raha atao amin'ny teny sotra dia ho any amin'izay misy an'i Kristy zany hoe ao amin'Andriamanitra trinité masina ka ity tany ity
ho ansika zany dia fandalovana, ka noho izy fandalovana dia hoentsika miomana amin'izay fiainana lavorary zay eo ambonantsika amin'Andriamanitra dia ny asambarana mandrakizay. Ry kristianina hava malala, mankalaza ny fetin'olo-masina rehetra isika androany. Olo-masina izy ireo satria miombona amin'Andriamanitra. Matetika tokoa isika no mamerimberina fa ny dikany hoe masina dia mira miombona amin'Andriamanitra, ary zay fiombonana amin'Andriamanitra izay no atao hoe fahamasinana. Sy hoe izy ireo voasangana olo-masina ihany, sy hoe ireo voasangana olo-masina ihany zany raha izay famaritana ataosika zay, fa ireo rehetra miombona miompiainana amin'Andriamanitra dia mety tany dia miombona amin'Andriamanitra ka masina. Ny lahatr'Andriamanitra efa naverimbersika teo, ny vocationsika dia ny ombonantsika aminy ao amin'ny trinité masina. Ka ny odinitsika ary amin'izao fankalazana ny olo-masina izao dia inona ary no lalana amin'ny fahamasinana, inona ny sekret n'izay fahamasinana izay. Ka ireo vaky teny androany atolotra ny eglizy dia manoro lalana sika ary sy mankaiza amin'ny faminona ny tsazoa sota ireo afatra atoriny ireo vaky teny amin'izao Alahady voalohan'ny volana Novambra izao. Raha ny boky ny fanambarana nisoratany Masinday Zoany dia ahitasika famantarana lehibe ary hoy Masinday Zoany raha nahita ireo nahita ny fanambarana zany révélation isika sy izy ireo hoy ao amin'ny boky Apokalipsa io fa ireo nanadio ny akanjony, izany hoe ireo niezaka raha atao amin'ny fitenitsika araky ny afatra pastoraly de olony finoana, olony fitiavana, olony fanantenana ireo, ka izay no nanadiovan'Andriamanitra azy ireo satria ny olony finoana de olona miombona amin'ny Kristy, ny olony fanantenana de matoky an'i Kristy, ary ny olony fitiavana de mivelona tahaka ny Kristy, ka ireny no nanadiovan'Andriamanitra azy ireo, zany hoe nanadiovany ny fahotana zay mandoto ny fiainansika, manakorotana ny fiainansika, zany hoe ny fitiavatena, ny fialonana, ny avinavina zay aversika matetika eto. Ka ny fanadiovana zany dia ny fivelomansika io afatra pastoraly io ihany koa, ary zay no mahatonga sika milaza anao nouveau départ sika. Ka rehefa miezaka ary sika mameno ny sajoa enina dia zary olony finoana, olony fitiavana, olony fanantenana. Ka ilay fahotana zay sy miala amitsika dia diovin'Andriamanitra miaraka amin'ny fahasoavana, ka nahatonga reo olona marobe voalaza amin'ny Apokalipsa miombona aminy, ary aoka hazava ny risaka fa sy voafetra ny isa. Matetika koa misy milaza amin'ny fiangonana maro isan-karazany ireo antoko-pinoana, ka milaza fa voafetra ny isa ny ao an-danitra ao, sy voafetra ao fa ny mahavoafetra azy dia isika ihany no mametra azy. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra avelao hiasa amintsika amin'izany hoe isika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka amin'izay masina miaraka amintsika, sy noho ny fahamendresika fa noho ny fahasoavana nentin'i Kristy, noho ny rany zanak'ondry de Kristy izay nanolotra ny ainy ka nanome antsika an'izay ainy zay. Ka raha mandray ny ainy Kristy sika dia zary olony finoana, de zary olony fanantenana, olony fitiavana, ka madio ny fiainantsika, dioviny Kristy
ary afaka mizara amin'ny manodidina asika satria zary eglizy olona velona missionnaire ka vita batemy ka iraina mizara zary tabernacle velona zany hoe zary famindrapon'Andriamanitra amin'ny manodidina sikisika ka an'izay de tena tanteraka an'izay hoe nouveau départ ka zary génération manorina tokoa isika manavao mandavorary ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ny fifandraisasika amin'nsika samby sika ka zary tontolo mpiainana mampivelatra ny mahaolona sy ny olona manontolo ary ny zavaboary voakolokolo ka amin'izay afaka mankalaza an'Andriamanitra tokoa isika amina tontolo mpinoana lavrary. Raha ny vaky teny faharoa no zeresika mbola manamafy i Masindazoany milaza amintsika hoe ry ava malala zanak'Andriamanitra isika ankehitriny zany hoe eo ve nefa mbola sy naseho izay ho tena toetra sika fa amin'ny andro ampisehoana izany de fantatsika fa nahaka azy sika satria ahita azy araka ny tena toetrany zay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany mba ho madio tahaka azy ary zay ny fiainan'ireo olo-masina ireo araky ny nanitra terisika teo mampasay asika ny toetra mahandriamanitra sika tokoa izany fototra ny fahamasinana teny batemy mampiombona ansika amin'ny Kristy aokary iaina ansika tokoa ny batemy fa sy hoe milaza fosiny hoe vita batemy aho fa oka oeove missionnaire isika raha tena miaina an'izany isika de miombona amin'ny Kristy deny etetany ka hatramin'ny fiainana mandrakizay zany no ampianarin'ny Masindazoany amintsika araky ny voanivakisika teo manambara koa izy fa sy mijanona fosiny amin'ny famaritana mahazanaka isika fa ny fahafanan'ny Kristy fa ny fanahafana ny Kristy ny fahamasina zany hoe kristiana avy amin'ny teny hoe Kristy ka zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona zary eo ve missionnaire vita batemy ka iraina ka aza osika fiainana miombona amin'ny Kristy tanteraka ary raha ny evanjely kosa no zeresika dia fivelomana an'izay rehetra izay ny atao hoe fahasambarana io zany ny tondro zotra nambarany Kristy amintsika ireo ny kritera ahafantarasika fa mivelona an'izay mahaeove missionnaire zay sika ary imiombona amin'ny Kristy ary raha raha ny evanjely amin'izao alahady fatelopolo mandavasaona zao tokoa moa no iverenansika na de sy vakisika aza dia mampianatra ny fanahafana ny Kristy amin'ny alalany ireo afatra zay antitraterin'ireo vaky teny fandrindra ny evanjely araky ny voalaza sika teo amin'izao alahady fatelopolo mandavataona de sinona fa ny fanimpona toetra mahisy sy manetry tena no ilaina raha anompo tokoa ary zay ny lalan'ny fahamasina rafitinina amin'ny teny anankiray ny lalana makany amin'ny fahamasina ireo fahasambarana valo voalaza ny Masinday Matio eto izay nilazaisika ho kritera dia azo fitinina amin'ny teny hoe fanimpona ary sy ho tanteraka ny fanimpona raha sy manana toetra mahisy sy manetry tena ianao io no ambarany evanjely amin'izao alahady faraika amin'ny telopolo mandavataona tokony vakiana ao amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ka izay indrindra raha iverenansika ny evanjely androany dia ensika ary fa kay sy araky ny logikin'izao tontolo zao tokoa ny
ny atao hoe sambatra raha ny lôzikiny zao tontolo zao tokoa no jerena dia fananana manana an'izao ny atao hoe sambatra manana an'izao sy hoe fananana arena na fananana ny fiainana na fananana trano na fananana ny asambarana fa ny atao hoe asambarana dia toe-piainana zay mampiombona anao amin'ilay sambatra ka noho ianao miombona amin'ilay sambatra de Kristy dia sambatra ihany koa ianao toetra fanahafana ny Kristy zany io ambaran'ny Kristy amin'ny asambarana valo toroteny teo atendrombohitra ka sy araky ny hevitry zao tontolo zao zay fantatra sika fa ny fitiavatena ny avinavina ny fialonana ho isika teo no lozikin'izy ireo ka ireo lozika ireo dia fantatra fa manilikilika manapotika ary sisy lazain'ny papa amin'ny encyclique ny farany teo hoe Fratelli Tutti zany hoe i papa mampianatra sika fa ny mampianadahy asika no azahosika ny asambarana kanefa raha io fampianarana ny zao tontolo zao io dia sarotra no atonga azy marina atonga asika amin'izay afatra ny papa izay ary izay ny mahatonga ny asambarana fahasivy ao amin'io fahasambarana valo io raha miteny Jesosy hoe sambatra nareo raha tevatevaina sy enjena ary ampangana lainga amin'ny rasy rehetra no ny amiko ary izay no famtinana ny zavatra rehetra ary zay no mahatonga sika milaza fa ny asambarana dia sy hoe fananana fa fiombonana fiainana amin'ilay sambatra no ny amiko zany hoe noho ny Kristy ary zay ny dikany hoe raha iverenasika sikiraikiraiky ireo fahasambarana ireo dia azo fitinina tahaka izao sambatra ny mahantra-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra zany hoe ny lenilazayisika teo am-pendohana ny fanompoana ny eglizy ary ny fanompoana dia mifototra amin'ny toetra mahisy sy fanetretena sy mila mipoerapoera zany sy mireherea amin'ny fananana zay sy voatery ho vola mankarena fa manana toetra vonina manompo ary zay ny mahantra-panahy ka raha anao manompo dia tompony fanjakan'ny lanitra tahaka ny Kristy ka raha izay koa sambatra malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany raha malemy fanahy sika dia sy anjakan'ny etraketraka sy ny famoretana fa kosa miezaka amin'ny sopo amin'ny alalan'ny fanetretena ka mikarakara ny tranoben'Andriamanitra ary de mampasiaro asika ny GMJ zay natao sika teto io ny teny fanevany GMJ tamin'izay fotoana zay sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany ary dia ilaina izany hoy ny papa amin'izao isika zay zatra manao etraketraka fa indrindra etraketraka ny zavaboary amin'ny alalan'ny dory-tanety sy ny dory-ala sy ny tevy-ala ka izay indrindra io no averinderisika matetika hoe izay mandory tanety sy hoe mandory tanindrazana fa mamony taranaka ary izay mamboly azo dia manome aina ka noho izany mandovany tany ka raha izay koa amin'ny fahasambarana fahatelo sambatra zay mitomany fa alaina alahelo izy mitomany satria malahelo mirasy zay mitranga eo amin'ny fiainana hitasika zany tamin'ny korontana virus amin'ireny herisetra sy fanolanana sy ny fanalahan-jaza malahelo mahita ny rasy ka mitomany ka
raha malahelo mahita ny rasy ianao de mibebaka ary mampibebaka ny hafa ka alaina lahelo ka izay nouveau départ zay no le changement radical mitondra asika amin'ny nouveau départ zay no mampiova ny fiainantsika ary de ampian'Andriamanitra asika ka izay fanampiana avy amin'Andriamanitra zay ny fanalana alahelo. Ny asambarana faefatra dia sambatra izay nona sy mangetahita ny fahamarina fa ho voky izy io dia fantatra sika fa raha sisy ny fahamarinana dia fantatra sika fa mifanapotika isika raha ny lainga sy ny fitapitaka no atao sika filamatra dia korontana lavany eo amin'ny fiainansika ka io no mahatonga ny anoanana ny kere ary impirimo no milaza hoe vola ohatrinona ny lany tamin'ny fikarakarana ny kere satria sisy izay fahamarinana izay fa ny fitapitaka sy ny lainga ary ny risoriso no manjaka ka sy hita sony izy sy hita isony izay fifampisimbinana eo amintsika zay ka aokary ratisika ho sambatra isika dia aoka mpanjaka ny rariny sy ny hisiny ary hitondra traizatraiza ny fizoroana amin'ny fahamarinana. Ny dimy dia sambatra izay mamindra fo fa amindrana fo izy io ny toetra n'Andriamanitra ary ahafahantsika tokoa miombona amin'Andriamanitra izay sambatra izay mamindra fo ka aoka isika mba hianana an'izay fiainana miombona amin'Andriamanitra zay mifamela heloka sy mifamindra fo ary zay no lalana ahitasika ny tena fiadanana marina hoy ny Papa fa enina sambatra ny ty fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy ka izay indrindrary aoka isika iombona bebe koa amin'Andriamanitra ary io no ambaratsika matetika ho toetra sika malagasy ary me soatoavina tsika malagasy ka okary ivelomantsika ka i Kristy hoy Masindaha-Paoly amin'ny taratasiny amin'ny Efezianina no fihavanantsika ka oka ilay fihavanana ampianarin'ny Kristy no henantsika ka izay indrindrary marina fe mety manahirana izany rehetra zany ary fantatra sika fa sy mandeha ho azy ka izay indrindra no nanomezana antsika ireny sazoa enina reny mba anomanasika an'izany rehetra zany ary idiratsika amin'ny fiainana maha-kristianina sika maha-eove missionnaire sika ka hatonga sika tokoa ho Kristy mpiarabelona amin'olona ka zary tabernakla velona eo amin'ny manodidina asika ary manana modely isika amin'izany dia ireo olo-masina zay sarosika androany zay tokoa oko fantatra sika fa raha mankalaza ny olo-masina isika dia voalohany midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra satria asehon'Andriamanitra mibaribary amin'ny raharany olo-masina ireny ny voninahiny. Ny faharoa manana modely sika amin'izay fiainana fiombonana amin'Andriamanitra zay amin'ny fanahafana an'i Kristy zay ary ny fahatelo manana mpivavaka isika izy ireo mivavaka ao asika mba ho tody soamantsara any koa isika. Ry Jesosy Kristy Tompo ampio ary zahay mba araka izay fampianarana izay anamasina ny fiainanay engany izay mba hoeove tokoa eo anivon'ny fiainanay mba hoeove missionnaire tokoa izahay ry Masiny Maria reninay eo tantaniny tenay ho any amin'ny Jesosy ka amin'izay tahaka anao izahay anao eny ka rehefa eny ny fiainanay manompo tokoa izahay tahaka anao ka amin'izay miombona tanteraka amin'ny Jesosy aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandry vaky
Sika sika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika sandrovaky. Sika santsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.